Izay ihany koa mivadiantsika makany amin'ny pejy fanabeazana tsy mbola lefy ny asom-boky eto amintsika amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo olona izay liana amin'ny famakiam-boky ary fantatra fa tsy mahasolo ny boky mihitsy ny teknôlôjia vaovao. Teo amin'ny sariny Mamelasoanevo. Mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny boky isika eto Madagasikara. Nanao ezaka ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra hanentanana ny olona amin'ny famakiam-boky tamin'ny alalan'ny varavarana misokatra entina ampahafantarana ny mahazava-dehibe ny boky. Tsy mahasolo ny boky ny teknôlôjia vaovao. Ampahany ihany no zaraina ao anatin'ny tambazotran-tserasera araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra ao amin'ny tranomboky munisipaly androany. Tsy mifidy sokajin'olona ny fanjifana boky fa na ireo mpianatra na ireo efa miasa dia liana amin'izany avokoa raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Feno foana ny tranomboky munisipaly isan'andro. Olona 500 eo no mifandimby mivezivezy ao anatin'ny ray andro izay. Izany moa dia midika fa tsy mbola lefy ny asom-boky eto amintsika, indrindra moa fa ireo boky malagasy. Miisa 100 ireo boky malagasy ao amin'ny tranomboky munisipaly amin'izao ary ireo boky maro samihafa kosa izay efa mahatratra 1 alina hatramin'ny 5,000 sy 1 alina eo.